Fikoanandoha ho an'ny fanorenana ifotony miantso ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ny RMDM ho avy anatrika izany. Trosan'ny orinasa miankina amin'ny fanjakana tafiakatra hatrany amin'ny 2,750 miliara ariary. Brésil voafidy ho flou i Luiz Inácio Lula da Silva. Alatsinainy faraka amby 3 ny volana Oktobra taona 2024 manotrika ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity riva ity tonga sondrainao. Atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana indrentenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany dia nampiantso-panao gazety ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tamin'ity androany ity anatanteraka ny antsoina hoe fikoanandoham-pirenena ho an'ny fanorenana ifotony mantsiny izy ireo ka dia miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izy ireo ho avy anatevin-darana ho amin'ny izany. Ny antsipiran'izay avy hatrany ary eo amin'ny sary sindrantsary ny Tokara Marola. Ho tanterahana tsy ho ela ny fikoanandoha ho an'ny fanorenana ifotony karakarain'ny RMDM mba hanavotana ny firenena izay tena latsaka andavaka mangitsikitsika ny fanitrana sy mibaby ny tsy fahaizany andrajoela mitondra ny firenena. Na iza manaiky na iza tsy manaiky dia tsy maintsy ho tanterahana io fikoanandoha io hoy ny RMDM androany. Lobary andasy io izay tsy mahay fatamby mahay fatambary miantso ny malagasy rehetra izahay andray anjara amin'izany iady hevitra amin'izany fa ny adidiny tsy an'olon-dratsy ka noho izany izay any ivelany dia namanefa taonay olon-dratsy izy izany. Ary ty fanorenany ifotony ity sy fikoandoha dia tsy miandry an'iza an'iza fa izay vonona tompoko dia manao fomba ny mandeha mitety ary efa taonay izany izao ary tohizanay angatadalana angatatsodrano ifandiniky amin'ireo vondrona rehetra na ara-pinoana zany na ara-politika zany na zareo any ivelany zany edina hevitra sy fanakalozakevitra azona miaraka mamany olona amin'ny firenena fa tsy miandry marary ity zavatra ho ataonay ity. Loha hevitra maro no doniana mandritra n'ity fikoanandoha ho an'ny fanorenana ifotony ity satria fanavotam-pirenena eto no resaka. Mazava tsara ny fototra izay horesahanay ao anatin'izany fikoanandoha pirenena zany fa sao dia misy mihevitra fa pokaty zany zavatra ataonay izany. Voalohany andao dinitsika ny lalam-panorenana. Inona marina ny ao anatin'ny lalam-panorenana io? Inona ny mety amin'ny malagasy? Ahoana ny tokony toetrany? Ahoana ny tokony bikany? Ary ahoana ny azona manao lalam-panorenana maro ny vahoaka malagasy sy ny harem-pirenena. Fidy zay dinitsika koa ny lalam-pifidianana izay miankina amin'ny lalam-panorenana. Ahoana marina izany lalam-pifidianana izany? Ahoana ny ampisy ny mangarahara? Ahoana ny mampisy ny rariny sy nitsiny? Ahoana ny mampisy ny tena olona tia tanindrazana ary olona tena mahefa ho lany filoham-pirenena amin'ny ho avy eo. Fidy zany dia jerentsika koa mikasika ny atao hoe fitantanana raram-pirenena, ny fitantanana raram-pirenena izay ataon'ny vazaha manam-pahaizana hoe bonne gouvernance na gouvernance dia ho dinitsika ahoana marina moa nisy fitantanana mandeha amin'ny rariny sy nitsy eto ary makany amin'ny tombontsoa malagasy fampandrosoana. Ahoana ny anakanana ny volamena tsy piritsaka fotsiny jerena tsy fantatra amin'izao tsy misy voasazana iray ary ohatra fotsiny iny. Mba voamona meritreritra fotsiny zany fa ataontsika fandinihana tsara ny fitantanana raram-pirenena na bonne gouvernance azahoantsika mametsaka fanjakana tena mandeha marina makany amin'ny tombontsoa pirenena makany amin'ny tombontsoa malagasy. Fanavotam-pirenena, fikatsahana filaminana sy fitoniana ao aorian'ny fifidianana no takian'ny mpanohitra amin'ity fikoanandoham-pirenena ity ka ho hiteo na manam-piniavana hikatsaka izany ny mpitondra na anao botolo hikajy sy fifidianana maloto hatrany. Fa isa vorovoro eto Madagasikara mialo na ao aorian'ny fifidianana raha toa ka tsy mandray anjara amin'ny fikoanandoham-pirenena takian'ny mpanohitra io ny mpitondra firenena hoy ny loholona teo aloha. Etsakilany miroso amin'ny tsy fanarahan-dalana hatrany seni ary ny mpitondra dia efa manao fampelezan-kevitra mialoha ny fotoana sady. Fanatetiana mbola eo amin'ny sary sindrantsara ny Tokara Marola hatrany. Tompona ndraikitra voalohany amin'ny savorivory mety tranga mialoha na ao aorian'ny fifidianana ny mpitondra sy ireo rafitra mpikirakira fifidianana raha toa ka tsy miroso amin'ny fikoanandoham-pirenena takian'ny mpanohitra ny mpitondra.
tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ahafahana mandamina ny zotra-pifidianana amin'ny lafiny rehetra no vaolana hoy ny mpikambana anatin'ny RMDM. Fa io zany misy raha kosa aloha e, raha ohatra ka tsy eno ny seny dia na alohan'ny fifidianana io fifidianana io na arinan'ny fifidianana. Zay angamba ny zavatra hitako fa tena iseho. Ka raha tena mahalala ny fitondrana amin'izao fotoan'izao tokony hatao ny concertation io aloha mba miparticiper aminareo. Etsakila ny mpitondra dia manafampielezan-kevitra sahady mialohan'ny fotoana porofon'izany ireny makety sy fampanantenana nataony Andrajoelina teny amin'ny CCI vato ireny. Miendrika fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana ireny satria firifiry moa zay fototra fitrasana mpanantenana zay dia firy ny vita 4%. Manontany anareo zaza tanontanianareo zao dia tsy hitako ny zavatra vita eo. Karazana geste fotsiny zany no atao dia vita zay dia mijanona eo le zavatra. Moa no arangaha marina fa isy vola avy amin'ny foibe mpampanome volantsika reo nefa ny aiza moa ny avy tany an'izany intsony zany fa mibrigue an'le mandamangaraka izy io dia zay mahatonga milaza hoe fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana. Tsy vao androany no nanakobakambava sy nampatory mitsangana ny vahoaka malagasy Andrajoelina sy ny ekipany ka mila tonga saina ny vahoaka mba tsy ho voarebireby amin'ireny makety ambony latabatra ireny. Etsakila ny seny sy ny mpitondra dia tokony ho sahandray anjara amin'ny fitoeran-doham-pirenena io raha tena tia tanindrazana marina. Fa ny tsy fitangoronana ny fitantanana eto amin'ny foibe no entina hitondra fanovana fa ny fanomezana lanja ireo eny fotony hoy ny mpanao politika sady profesora Ralson Roger androany tsy mahagaga raha maro ireo olana miseho indrindra fa ny olana amin'ny fanatanterahana ny asan'ny seny amin'izao fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izao raha niresaka tamin'ny avitra Sondrabe sy Mateo Princy. Fitarainana maro amin'ny tsy fandehanany amin'ny atsakany sy andavany amin'ny fanatanterahana ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Ny olana maro samihafa sy ny ayay amin'ny sely sy ny fanomanana amin'ny akapobean'ny fifidianana amin'izao fotoana izao dia miainga amin'ny tsy fanomezana lanja ny fitsinjaram-pahefana tena izy any ka mibotra daholo ny olana rehetra. Lohan izy teny izy olana eo amin'ilay fanapahem-pahefana tena izy dia centralisation effective. Io zany raha nisy tokoa io nandeha ho azy an'io satria manana ny faleovan-tena na autonomie moa zany fizakantena ny hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny firaisam-pokotany fivondrona pokotany faritra faritany. Raha zay nisy tsy sahirana mihitsy na dia amin'ny avoany mpitondra ampovoany ka tsy dia gaga maheno an'izany zavatra zany satria raha aty ampovoany amin'ny central foana no dia hidina hijery an'izany tsy ho araka ao zany ary lasako totoa be le izy. Ankoatra ny tokony andaniana ny kody elektoral izay antoko ny fanatanterahana ny fifidianana lavitra ny korotana dia mila jerena ihany koa no mikasika ny fizasan'ny seny izay rafitra napetraka iandraikitra ny fifidianana. Tena le seny zany tena miteraka olona fa maninona moa ny tany lehibe tsy mba manao an'io tsy nahenona reo ny inona tikatra ny frantsay na ny anglisy na ena hoe manana seny fa maninona tsika afrikanina sy ny tany mandalam-pandrosoana terena manao an'io. Io zany tena tsy azony olona mihitsy. Ahoana tsika tokony manana misitry ny atitany ao ny tokony nisy organisme anankiray maleo tena apetraka ao ahafahana zany manao manatanteraka ny fifidianana dia io ny paritakeran'ny faritra rehetrarehetra io ministère natany io ma ça y est décentralisation zay ny anaran'ilay ministère io ka tsy hitako mihitsy zay lana dia avy eo averina amin'ilay bulletin taloha tsy atao tsony le bulletin tokana satria iny ane soratany misy olona tsy mamaky teny za malala mihitsy any amin'ny toerana fifidianako tsy hain'le manoratra nefa izy tsy avela rahana dia manao kitoto fotsiny tenenina fotsiny le fatelo no izy tsy hitana akory le fatelo dia any amin'ny faefatra ny vita na ohatra zany zahatra kitoto be le izy. Famikorotana tanteraka ny fanatanterahana ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana eto Madagasikara anisan'izany ny etsy amin'ny boribory-tany fahadimy. Marobe ireo tsy fahatombanana nazahoany solombavambahoaka fetra Ramozafimbolona fitarainana ka tena naovan'ny tatitra mazava teo anatrehany mpanao gazety izany tamin'ity androany ity fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sindra tsara ny toky Ramarolahy.
tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanasana mpifidy amin'ny alalan'ny fanavozana tanteraka ny risitry ny mpifidy hoy ny solombavambahoaka fetra lamosafimbololona tamin'ny mpanao gazety androany. Misy amin'ireo mpomba ny filomarika ravalina manana no dongan'ireo mpanisa mpifidy fotsiny raha ny fanazavana. Ya raha antsika mahita fa mba niandry any izay efa teny ivontiako Madagasikara sy ny fanoherana na hoe raha nisy ny lesoko ny herinandro voalohany iny dia tsy nisy ny fanovana le fomba fiasa araka ny teniko teo hoe pour la forme à la safay satria isaky ny folo taona ny tanterahany zany refonte zany dia tsy mandeha araka ny tokony izy tsy misy zany tablety zany raha ho anay boribory tany fahadimy manokana dia nisy tablety ihany tao taty amin'ny herinandro faharoa fahatelo dia nisotominy tany amin'ny nivon'ny district zany fa hoe misy fanambarana tao dia tany zany resaka agent recenseur agent électoral samy mandeha rery zany ihany misy ny tsy misy akory araka ny teniko hoe kitoto lasa avadiky le olona mpomba ny fitondrana ny fotsiny ho toy ny hoe raha izy mianakavy le izy dia raha ohatra misy fantapatana ny vovoky tany fa pomba ny fanoherana na mpanara-diny filora valomanana na fanoherana ankapobeny dia ezahany sasany dinganiny zany tany Tsaronenany nisy an'izany tany Ambatondrazaka nisy an'izany foky tanany aminay io Tsaronenany io misy faritra teo Tanimbary dia afaka mandeha any ny mpanao gazety misy faritra maro any amin'ny 5e many tonga ny fitaraina izay ane ka dinganiny satria fantan'izay fa mpanara-diny filora valomanana zay ny mahatonga any amin'ny teny hoe kitoto reny zavatra teo reny ary alasafay tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny fitoenan-doam-pirenena ihany no ahafahana mamaha izany olana rehetra izany. Mbola namafisiny ity filohan'ny vondron'ny parlementaire ity maity fa sady tsy mitady toerana izy ireo no sady tsy mila fiarah-mitantana fa fanavotana ny vahoaka malagasy no mahamaika azy ireo. Ary sy ny miariary fa sy ny majorité présidentielle ACC majorité présidentielle no misy eo ka tsy azo ekena ny zavatra toy izay fa tombontsoa amin'ny vahoaka maro anisa sy ny hoe no avy Madagasikara ny tsinjovinay tsy sanatry toerana tsy mila ny toeranareo izay fifampiresahana no tadiavinay ary rehefa lany zay zavatra misy ny teny rana mivoaka eo dia manaiky an'izay izay ny amin'ny fampiarana azy izay teny ivontiako Madagasikara. Satroka ny inona fa andeha amin'ny fahamarinana sy madio tanteraka ny fifidianana ho avy eto ka izay no hitakiny ny mpanohitra ilay concertation nationale mialohan'ny fifidianana. Araka izany dia efa maro sady ny olana hita na dia efa iray volana aza no nanombohana ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy teto Madagasikara. Anisan'izany ity fokontany iray nanaovan'ny avitra sondrabe sy Mathieu Prince fanetetiana ity. Andro faraka amin'ny 30 amin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry mpifidy sika amin'izao fotoana izao. Maro ny olana nosedrain'ny fokontany maro nandritra izay fotoana izay. Ho an'ny amin'ny fokontany roa ao amin'ny commune Bemasandritos mandeha amin'ny tokony izy ny fanatanterahana andro fonty misokatra ny biraopokotany rehefa ny faran'ny herinandro toy ny rehetra. Misokatra izay rehefa sabotsy maraina dia nilady koa izay manao maraina eo fa tsy misy an'ilay olona le tsy miasa le miasa foana zany izy andavanandro dia tsy afaka makaty mahitsy izy dia misy indray le afaka makaty kely ihany izy dia iny zany no misy agent recenseur mijanona eto eo amin'ny 3,000 mahery eo angamba izay nefa vao isy ny tena isa mpifidy tena marina eto zany eo amin'ny 1,000 sy 2,000 eo dia tokony mbola misy manenjinenjika any amin'ny 7,000 any zany zalahy ao anatin'ity 2 volana farany ty. 1er Oktobra moa zay nanomboka 1er Oktobra zay niasa isanandro sabotsy alahady zany miandry eto amin'ny fokontany ny AR sy ny CDR dia hatramin'izao aloha mbola mafana foana izy mitety tokantrano misy otompony olona mavitrika amin'ny fisoratana anarana sy ny fitetezana tokantrano atao amin'ny CDR sy ny AR hatreto zany sesao raha mieritreritra hanenjika mpifidy any amin'ny 9,000 any zay dia efa any amin'ny 503,000 any zao nefa vitanay zay zao ny lisitra vitanay eto dia amin'iny zay efa vita mandrava tonga ny desambra andro. Fokontany roa mifanakaiky ny Anosy Masina sy Ambojafy ny iray efa nahazo ny tablety avy amin'ny CENI Foibe raha tsy mbola nisitraka ny fitaovana nampanantenaina kosa ny amin'ny fokontany Ambojafy. Efa misy zany le mampiasa tablety fa ny misy zao sasany ohatrany androany zao ny sasany nampanatsoana ny any amin'ny noveka 67 hoe hozarena tablety dia tsy fatako na fanazy zay zalana ahoana. Ny eto amin'ny fokontany misy anay zany zao ohatrany anankiroa ny isan'ny agent recenseur. Zao fampitaovana aloha hatreto dia mbola tsisy ny tablety dia mandenika izy boky ihany nampiasaina aloha hatreto dia misy olana kely eo amin'ny stylo fotsiny hoe tsy ampy
tsy ampy le famatsiana stylo satria mandeha be le stylo fa mifampitaovanao dia tablety mbola sy tonga fa nikiziny aloha nefa miasa amin'ny alalan'ny boky. Ankilany mikasika ny fanaovazana ny fitsarana amin'ny tetivohitra na ny jugement supplétif ho an'ny distrika na Tsimondrano mety ny alakamisy izao no hanomboka ny fanaovana azy ity raha tsy nazona fanampim-baovao kosa efa ho herinandro izay ho an'ny boribory-tany sasany eto an-drenivohitra. Fananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra Antananarivo Miray na ny Mafami tena amin'ny trano fonenan'ny mpianatra Ambohipo no nanaovana izany. Ny ompana indrindra mikasika ny fampidiran'ny croix mpitandro ny filaminana atao anatin'ny faritry ny université ny Zoma sy ny Sabotsy sy lasa teo no antony izany. Jessica Miray Manora Andriamalala. Santionany amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ety Ambohipo izao. Maizina, tery sy mba tanteraka manoatra lavitra no ny fonjy. Olona 4 no miaraka mipetraka ato ary saika ato izao ny ankamarony. Mihoatra lavitra amin'ny isan'ny olona tokony hipetraka aminy no misisika ato noho ny tsy fampiny trano andraisana mpianatra avy any amin'ny faritra. Ankoatr'izay, mitetezay tsy izy ireto trano ireto rehefa avy ny orana satria efa simba tanteraka ny tafo fa vonjy tavanandro fotsiny anty no nanamboarana azy. Tonga hatreny amin'ny ranjo ny rano atao an-trano ho iatran'ny fitaraina mpianatra rehefa avy ny orana. Ny demande trano isa-taona misy foana dia eo amin'ny tsy latsaky ny 1000 isa-taona io zany ho an'ny région tsirairay tsy latsaka. Indrindra ho an'ny eto Antananarivo zany dia maherina izay ny demande ny logement satria mitombo ny afaka baka. Hoe maharaka ve ny trano? Tsy maharaka. Ary izay no mahatonga an'ilay antsoavy teo satria ny tsy fampiny ny trano fonenana sy ny fotodrafitrasa no mahatonga ny mpianatra miady an'ilay trano. Misy no manofa trano, misy no misisika amin'ny namana izay manao 2, manao 3, manao 4, manao 5, manao 9 arakaraky ny habean'ilay trano. Dia misy ihany koa ny mialan-darana, dia misy ny mividy any amin'ny safa izay resahana teo. Mbola manjaka ihany koa ny kolikoly ety. Maro amin'ny mpianatra efa nahavita fianarana no mijanona amin'ny trano nipetrahany noho ny tsy fampiny fanaraha-maso. Ny ankamaroan'ny mpianatra nanontaniana ihany koa no mitaraina fa ny vidin'ny trano vao afaka nipetraka taminy. Trano izay tokony fandimbiasana fa tsy alovola. Manodidina ny 3 tapitrisa ariary eo ny vidiny. Dia ny faharoa makasika n'ilay mitombona ny resaka varotra cité. Misy tokoa izy io, tsy fandraisana andraikitra ny croix ihany koa dia nisan'ny mahatonga ny zavatra izay. Ny fanaraha-maso tsy misy, ny kolikoly misy, ny tsy fisian'ny asa no tena antony mahatonga satria ny raha vao tsisy asany ho aiza ry izy. Dia io koa zany no mbola antony anankiray mahatonga ilay olona misisika ety tsy mandoa jiro, tsy mandoa rano en sécurité raha atao marimarina kokoa. Fa misy ihany koa izay tena ratsy indrindra dia toe-tsaina izay hoe te higalabona fotsiny tsodrotra. Vao ny herinandro teo no niteraka korontana sy fampin-trano ety amin'ny cité am-pianatra. Natao mpianatra avy any atsimo fonenana ny salle de loisir teto amin'ny cité Rose Ankatso teo ity. Noroahany koroa mpianatra tato ka niteraka savorivory sy ny antsona mpitandro ny filaminana mihitsy ny Zoma teo. Fiesika izay toery ny mpianatra. Mialohana tanteraka amin'ny fampidiran'ny koroa mpitandro filaminana anaty campus universitaire satria manana sata manokana ny franchise universitaire ka mila hajaina toy ny anak'Andriamaso. Faharoa, miangavy ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny croix na ny mpamin'ny baiko mba handinika tsara amin'ny fanapahan-kevitra raisina mba tsy hisy fifandonana sy fifandrafiana eo amin'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny croix ary indrindra ialana amin'ny fifandonana samy mpianatra. Fahatelo, miantso ireo mpisehatra rehetra ety amin'ny anjerimanontolo mba tsy hanimba fananana iombonana na dia eo aza ny tsy fitovi-kevitra mety hisy eo. Fahaefatra, angatahana farak'izay aingana ny fanamboarana manontolo ny bloc amical 2 eo Ankatso teo izay nisy fahamaizana. Manao antso avy ihany koa moa mpianatra fa manjaka ny fanorenana tsy ara-dalàna ety amin'ny faritra ny trano fonena mpianatra. Efa betsaka ny antso nataon'izy ireo saingy mbola mitoy ihany hatramin'izao izay fanorenana tsy ara-dalàna izay. Lafim-bavaony teo karena dia miantso vonjy ny mpamboly ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy distrikany Manjakandriana amin'izao fotoana izao. Fantatra fa dia potika tanteraka ny siam-piarian'izy ireo tsy misy tombony intsony saika isa-taona dia faty antoka hatrany no azon'ireo tatsaha malagasy ireo. Jessica Miray Manora Andriamalala. Eto ny fokotany Analamajaka anisan'ny mandrafitra ny commune Ambohitrolo Mahitsy. 500 ny mponina eto. Ny voly petit pois sy tongolo gasy manga kely no tena fotom-pivelomam-ponina. Siam-piariana tsy mahavelo intsony ny mpamboly
saingy tsy manasafidy afa-tsy ny mamboly. Ny volana Mai no ambolena amin'ny petit poire miakatra volana Oktobra toy izao. Izany hoe manodidina ny 4 bolana eo ny fambolena azy. Olana tena sedraina amin'io zany dia ny resaka hoe fandehan'le vidin'le petit poire efa vokatra satria io zao no tena fambolena eto io. Nefa ny vidin'le zezika memisonitra andro manalina fikaran'le zezika. Nefa n'le petit poire efa vokatra dia mikorotsaka le vidiny. Amin'izao fotoana itenenantsika zao izy zao azo lazaina hoe efa melafo izy amin'izao 500 ety aminay ety potony ety ny kapoka. Fa teo aloha atriny? Teo aloha izy zany 200 dia efa niakatra izy zao 500. Tsy maleo sara ny vidiny, very sasaka mihitsy fa tiantoka zany ny tena hita araka ny mahampamboly ny tena dia tsy maintsy hoe mamboly. Tsy maintsy atao ny tena mamboly, tsy zatra mamboly dia fa tsy maintsy mamboly. Tena mistongana be. Mahatiantoka mihitsy ara indraindray tena mahatiantoka zany 200 zany ny kapoka ve tsy fahatiantoka zany hoe fa zatra mamboly ny tena io fambolena. Ka nga hita fa tsy hita atao mahakiva fa dia mamboly aloha fa dia efa zao aloha no isika. Anisan'ny mampalaza ity fokotany ity ihany koa ny fambolena tongolo gasy antsoina hoe mangakely. Fotoana fiakarany mihitsy ny fiandohan'ny volana Novambra toy izao, raha ny volana Mai no manomboka ambolena. Mitovy ny olana fa tiantoka no babe ny isan-taona. Tena tsy malena sara ny vidiny. Ny antony le tongolo zany tsy mety mihitsy raha tsy seizy bazar. Nefa le seizy bazar lafo be. Dia rehefa tsy misy seizy bazar le fambolena dia izao hitanareo zao ny vodiny lasa mahadinika. Dia raha ohatra hoe vidy seizy bazar ianao 930 000 ny kilo mahery ary. Le tongolo nefa amidy 10 000 ny kilo. Dia tsy mety zany le izy. Misy fahatiantoka. Zany hoe mampamboly anay zany dia tsy maintsy mamboly izahay satria rehefa mpamboly moa ny anaran'ny tena tatsapamokatra dia mamboly na mahatiantoka na mahazo tombony dia tsy maintsy atao foana. Ny velomana moa zany tsy hita fa hoe mandeha eo fotsiny zany le fambolena dia miakatra zany dia amidy indray izay vidiny eo. Efa nanao ansoaviany ireto mpamboly ireto mba hijerena vahaolana saingy rano atondraka andamosingana ihany hatreto. Raha izay zany raha ohatra hoe tena fanampiana tena tia-mokatra dia tia-mokatra fa noho ny tsy fahampian'ny jezika sy ny tsy fahampian'ny fitaovana ety miasa dia tsy afaka mamokatra firy izahay. Fa raha ny toena tokony izy mila mpanositra sy mila mpanampy. Treto aloha dia tsy misy mihitsy ny fijeren'ny fanjakana. Fa dia miady irery an'izay kely ananana zany dia izy eo ny ety mihetsika. Izay mahatonga ny hoe fa vokatra hoe kely no miakatra satria kely le valera ampiasaina dia kely le vokatra miakatra. Mbola tsisy aloha tsisy. Mbo fa miantsoantso ihany tsisy fa dia miaditra fa dia efa mahazataka dia tsy maintsy manao fa ino ny velomana. Ino tsy maintsy mamboly. Mbola nisy aloha hatreto zany efa nisy ihany ny hoe fangatahana teny anivon'ny commune nefa mbola tsisy valiny aloha hatreto zany ny zavatra nisy. Mbola toy mizaka tena foana aloha zany ny mpamboly hatreto. Tsy misy mpiatanteraka ny tantsaha eto amintsika. Miady rery, tsy misy fijerenana ny mikasika ny vidim-bokatra na ny fotodrafitrasa. Voalaza hatrany anefa fa 520 isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha avokoa. Fa mandalo krizy ny firenena raha ny zava-misy no jerena Kamila Miroso amin'ny fikanan-doha nandinika nasionaly ho ny profesora Ralson Roger Androany. Maro no mila dinihana ka nisan'izany ny trosa miopampana amin'ireo orinasa izay ahitana fandraisana anjara ny mpitondra fanjakana. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Tafiakatra amin'ny 9 miliara ariary ny trosan'ny orinasa izay fampizarana amin'ny fanjakana ny volana aprily lasa teo, araka ny navoaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tao amin'ny tranokalany. Ny orinasa jirama izay sahan'ny fanjakana 100 no mitana ny larana voalohany, ka mahatratratra amin'ny 7.703 miliara ariary zany, arahin'ny orinasa nabakabaka Air Madagasikara 3.700 miliara ariary. Raha ny 5.20 isan-jato no anjaran'ny fanjakana ao anatin'izany. Ankoatra azy ireo dia orinasa misy 3 no mitambatra mahatonga eo lela voly io mitangana be tahaka izao. Milaza ny mpanao politika fa hisy fiantraikany eo amin'ny resaka fampiasam-bola eto amintsika ny zavatra tahaka ireny. Tsy maintsy mijery foana izy hoe aiza no anaovana ny vola samborina aminay. Ny zavatra mety hitsanga mantsy amin'ireny ny riska ozy ny fitenenana dia mety hanao fepetra izy avy eo hoe eny ary fa anampy izay momba ny jirama, anampy izay momba ny erimaty sy ny sisa fa zao no takinay misy tany fanjakana privatisation zany.
fa raha ohatra indray zany ka tsy mikasika andreo le orinasa 320 voakasika io an'ny fanjakandreo dia izy tafiditra ao anatin'le fahafahana zany no misambotra mbola ao anatiny tsika manana le kapasité tsika mbola afaka tsara manao an'le izy. Manoloana zany dia mitaka ny tokony isian'ny dinika nasionaly ity mpanao politika ity hialana amin'ny krizy lalina mianjady amin'izao fotoana izao sy ny krizy izay manambana. Io tokony apetraka mihitsy ny amin'ny rehetra tsy hoe rehefa manao fiainam-be-pirenena dia hoe hizara toerana no tsy hany fa hoe aiza nareo fiarahamonim-pirenena, aiza nareo mpanohitra milaza mpanohitra, aiza nareo ampovoany, aiza nareo mpanohana, andaotsika kondo ahoana ity olona 6 miliardy teo ohatra ndao tsika resaka ina rehefa vita avy eo dia anjara manatanteraka niny raha zaka ny manatanteraka azy tsy isaky mihetsika dia hizara toerana diso mihitsy ny zavatra zay aminay fa hevitra maro matakadavitra ary tondrotokana tsy mahazo ao ka izay zany ary mitabe kosa lany mamba any zany tokony hipetrahan'le zavatra fa tsy entina foana hoe biby masika na ohatran'izany raha vao misy miteny tsy mety amin'le fitondrana ka na tia mpanohitra koatra zany raha misy koa samy miteny hoe tsy mety zao dia tokony ekena koa any dia efa miaraka mifanitsy zany fehan'izany dia mandalo fotoatsara sika eto Madagasikara alohan'ny fifidianana matetika sisy olana fa le aoriana fifidianana miteraka foana ny olana ka mba hisoroana zany do zay hoe tsara ihany misy doza ny fikanandoha amin'ny lafiny rehetra zany araka fifidianana ara toekarena ny toekarena tsy mameloma tsy mety miteraka olana ara-tsosialy ny olana ara-tsosialy miteraka olana tsy mpandriam-pahalemana zany rehetra zany rehefa tambatra dia miteraka olana aoriana fifidianana raha ohatra ny lalam-pifidianana koa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka. Vaovao ny trangam-piarahamonina nitrangana voan'olona tamin'ny fomba feno abibiana atao mora rano Tomasina tamin'ity androany ity. Mpianaka roa no hita faty tao an-tranony. Nahitana tsatokatso roa teo amin'ny firifan'ilay ramatoa 1 taona ary kapoka teo amin'ny lohany kosa ny an'ilay zanany lahy 12 taona no sady mifatotra ny tanany. Tsy fantatra hatreto izay navandoza ary tsy nisy nahita ihany koa ny zavan-tranga. Fantatra fa dia razana efa namofina kosa no enireo manodidina. Lafa mavao afantateraka tany manodidina ny 5 hektara eo no ahina ho lasan'ny vahiny mpanambola eny Androndra sy ny manodidina. Ny tokona ny lanja sonam-bavety ny mponina voakasika izany tamin'ny andron'ny omaly tsy nanaiky ary mangataka ny fitondram-panjakana andraindraikitra manoloana ny fivarotana tandrazana. Fanadidina nataony Ravy Razafy-Mahenina. Tsy omena ny vahiny ny taninay, tsy manaiky ny fivarotana ny taninay amin'ny vahiny izahay. Izay no sora-bavety lanjain'ireo olona narivony voakasiky ny fikasana olona hivarotra tany amin'ny vahiny. Fokontany maromaro ny voakasiky ny raharaha ka tafiditra ao anatin'ny tany kasaina hobodona ny fiangonana, trano fianarana ary trano marobe. Misy ny trano teto efa 10 taona maro ny orenany, ny fiangonana efa 20 taona ny orenany, titre borné ahoana moa zany mbola isy taratasy tafavoaka ihany amin'izao nefany misy taratasy daholo ny akamaroan'ny tany eto ankoatran'ny fanajariana ny tany zany 10 taona maro. Koa manentana anareo fanjakana isan'ambaratongany izahay fa matoa misy ny taratasy tafavoaka dia misy zany ny kolikoly ao ambadika izay raharaha zay mijaly ny vahoaka. Misy olona ao maka vola manao crédit anaovana trano nefa tonga ny olona vany milaza fa tompon'ny tany. Efa nisy ireo andian'olona tonga an'izany tany ho ny fanazavana. Nidina anterisetra nefa izy ireo ary nandrahona ny vahoaka fa tsy maintsy azony ny tany. Manamafy nefa ireo mipetraka amin'ny tany 5 hektara fa manana taratasy ara-dalàna ary tsy azo ekena ny fisiana taratasy hafa izay osika. Etsy ankilany, nilaza mitondra tenim-ponina fa tsy tompon'antoka amin'izay mety hitranga raha toa ka miziriziri akany tanin'izy ireo ilay vahiny. Tamin'ny zoma heriny teo dia nisy andian'olona nisy loky tonga tratrevatreva amina herisetra amina andiany maromaro nilaza fa tompon'ny tany vita titra, tany vita borina amin'ity fa Androndra, Akasolava, Ampamantanana, Ambotsoa. Miampy anatavina vony izay azo ekena fa tany mpanjakana saingy efa nisy nanajary antaonany maro ary efa nanao fotodrafitrasa
no bodon'olona tokana laza fa tompon'ny tany. Fantatra porofo mazava nefa fa tsy tompon'ny tany ilay olona. Mazava fatapoko fatapirenena le olona natao iraka itsofoka ilaza fa tompon'ny tany. Fa sainga mafahendren'ny fokon'olona mo dia nanaraka lalàna soamantsara fokon'olona nanao fitoriana araka ny atana tohatra izay tokony nandanana. Eo anatrehan'izany ny fokon'olona dia somary nisy fitrotrana ihany, trotra ihany fokon'olona ary nanao fitarainana ary tsy anaiky na roviana ny toe-javatra toy izany. Izay efa eraha malala fa miseho eraky Madagasikara, tsy anaiky malagasy, tsy anaiky zahay. Porfoy aminay fa tsy ao ambadika zao raha zao nareo fitondram-panjakana. Izahay fokon'olona tompoko dia tsy ho tompona andraikitra zavatra mitranga eo. Fa tsy anaiky mihitsy ty fokotany ty. Fokotany nampamatana nindrondra saripody atota, ambotsoa, atavina vony tsy anaiky. Na inona itranga eo, na inona itranga eo. Tsy androndra ihany no voakasika amin'ny raharaha fibotona tany ataon'ny vahiny toy izao. Anjakan'izy ireo Madagasikara ary hatrany amin'ny faritra sy ireo toerana lavitra saika misy izany avokoa. Mety hisy ifandraisana amin'izany ve ny fanomezana zoam-pirenena malagasy ny vahiny? Ho mora foana tokoa ny vidin'ny tany malagasy na koa ny body izany, ary ny fanjakana no manome vahana izany ka ny farany ho tompony mangatakata ny malagasy tompo-tanindrazana. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia nitaraina ny maraina teo ireo mpamily fiarakaretsaka etsy amin'ny hôpitaly be felatanana. Fiara miisa 5 no nahazo fanakiazana fiara rehefa niantsona teo amin'ny fiantsonan'izy ireo. Manao antso avy izy ireo noho ny tsindry mahazo ny mpamily taksi eto Andrenivohitra. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Ito amin'ny titorany ity no misy ireo taksi ho an'ny eto be felatanana. Misy tsipika mazava sy mpanomana marina fa fiantsonan'ny taksi. Efa nisy ny fifanarahana nataon'ireo mpamily tamin'ny hôpitaly. Misy koa ny fifanarahana natao tamin'ny commune. Tampoka teo anefa dia nahazo taratasy fanagiazana fiara izy ireo ny maraina teo. Tsy misy fampilazana ary tsy misy fifampiresana fa avy dia sazy no nomena. Efa nisy ny atanatohatra narahana na ahafahana nahazo ny toerana hoy ny lehibean'izy ireo. Tsy misy manelingelina nareo mihitsy eo fa olona efa mipetraka tenareo dia afaka mipetraka tsara mihitsy. Dia taty arina zany tonga teto nisy solotena hony avy any amin'ny SMG2 dia le taratasy izay efa napetraka etany indrindra zany no nentin'ireo nakaty aminay taty. Dia rehefa tonga teto izy dia niresaka an'io dia hoe raha misy manelingelina nareo eto dia atsovy zay. Kanefa ny mahagaga anay sy mampalahelo anay dia izao tonga zany reto zareo avao amin'ny SMGD reto androany maraina nanala anay fa tsy ara-dalàna hono ny ahafahana mipetraka eto. Inona moa zany ny antony anaovana anay fourrière? Zany hoe ny tsy ara-dalàna ihany zany no arovana fa ny ara-dalàna dia tsy arovana mihitsy. Dia mampalahelo satria tsy anjoso mihitsy ny firenena satria izay ara-dalàna indray zany no atao izay tena mitehana azy. Tsy ekena ny fihetsika ataon'ireo voalaza fa nanominy sazy mitaraina ny filoha-lefitra ny taksi eto Andrenivohitra manoloana izany. Ary ny fanaovana renouvellement tsy midika hoe annulation. Alolo zany olo ampahalalana antsika ny renouvellement na parking tsy midika hoe tonga dia annulation. Raha tsy efa mivoaka mihitsy ny avany hoe annulé nareo. Zay vao mety hoe manaiky an'izany na mbola misy hafa nefa mbola zavatra ifampiresana amin'izay. Ianao zany raha ohatra manala taksi eto dia tokony mba mamety toerana an'le taksi anao farafaratsiny. Raha antsika malala fa hôpitaly io be dia be mi-urgence ao zany tiako lalàna. Ampiasaina ary normal zany mila tokony ila taksi zany ny olona eto. Raha ny taratasy voasoratra ao anatin'ilay fanagiazana dia milaza fa miantsona amin'ny toerana tsy voatokana ireo taksi ireo. Raha ny hita nefa dia mazava tsara ny mpanomana ambaran'ny toeran'izy ireo. Eo ihany koa ny tsipika mavo amin'ny arabe mamaritra izany ary ny plan de repérage. No mafisy ny ireto mpitondra taksi ireto fa izy ireo dia isan'ny manampy ireo tody sy fahasalamana ao amin'ny hôpitaly ka rariny loatra raha hijerevana vahaolana fa tsy hanaovana tsindry tahaka izao. Lafa mavaon'ny fahasalamana dia fantatra ankehitriny afaniverina niakatra indray ny tan'ireo olona marary ny Covid-19 eto Madagasikara. 770 ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 20 izay vita nanomboka ny 20 hatramin'ny 20 Oktobra lasa teo. Ny 20 tamin'ireo teto Analamanga avokoa. Enina tao amin'ny faritra Atsinanana, 3 tao Vakina Karatra, 2 kosa ny fantatra fatao aloatra Mangoro. Miisa 350 araka izany izao ireo olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
lafa mavaony fanatanjahantena dia nitotosaina omaly ny lalao famaranana ny adina ny amboary fifankatiavana no karakarainy comtim atao amin'ny commune tao Ambohitrolo Mahitsy izay district ny Manjakandriana. Omby sy ondry ny amboarana zaraina ho an'ny mpandresy. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Fialamboly anisan'ny ankafizin'ny mpony ety ambanivohitra ny baolina kitra. Raha ho an'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy izao, saika ahitana ekipa avokoa ny fokotany 20 ary miandahy-miambavy mihitsy. Tsy manakana azy ireo ny faratsy ny kianja filalaovana sy ny tsy fampy ny fitaovana. Anatin'ny efa taona izay nipetrahako teo amin'ny toerana iny zany dia somary niara-pitaovana foana no tena olana zany ety ny resaka matériel sportif aloha zany voalohany indrindra, fa ny resaka hoe terrain sy ny anona indray zany iny mbola somary azo fisana ihany zany izy aloha fa efa ratsy ihany koa. Olana ho anay ity fanampin'izay zany dia eo amin'ny resaka mpitsara somary lavidavitra ihany ny toerana misy anay avy amin'ny vohitra dia somary lavidavitra ohatr'izay koa vola aloha amin'ny resaka mpitsara raha ohatra hoe mameritseritra haka mpitsara avy any velona izay. Mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena ny comtim eto Ambohitrolo Mahitsy. Ny karakara fifaninanana nantsoina hoe fifankatiavana isa-pokotany lasivavy. Ka natao omaly ny lalao famaranana, omby sy ondry no amboarana tolotry ny filohan'ny comtim. Ny tanjana moa zany dia maha hoe tanindrazana Ambohitrolo Mahitsy zanaka Ambohitrolo Mahitsy mpitarika tanora eto Ambohitrolo Mahitsy dia izay ny tanjana hoe mba hampiroborobo ny fanatanjahantena hitanivon'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy. Tsy ny fanatanjahantena ihany no hampiroboroboana fa hanampy ara-sosialy koa izay. Efa nataonay ihany koa izao dia nanamboatra ny lalana, nanao ny tetezana, nanampy an'ireo mpiarabelon'ireo. Araka izany, sehatry ny fanatanjahantena ihany no andraisany antokotima anjara. Efa nisy ihany koa ny fanampinan'ny mponina tamin'ny fanamboarana tetezana sy lalana. Tetikasa mbola ho atao kosa ny hanomezana fampiofanana ny tantsaha eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana mba haleo tena. Tetikasa izay anisan'ny mampiavaka ny antokotima sy ny mpanorona azy ny filomarika Ravalomanana. Vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia ho tanterahana ny 20 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra 2024 ny Jeux de la Francophonie andian'ny fahasivy ao amin'ny vondrona A no misy any Madagasikara, eo amin'ny taranja baolina kitra ahitana ny Canada, Congo ary RDC. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny mpilalao malagasy eo amin'ny taranja basketball miaraka amin'ny France, Côte d'Ivoire ary Maroc. Afantatra izany nandritra ny akitsapaka nataon'ireo mpikarakara ny sabotsy lasa teo. I Kinshasa any RDC no ampiatrano ity andian'ny fahasivy amin'ny Jeux de la Francophonie ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Nivoaka omaly alady ny valim-pifidianana filoham-pirenena tao Brésil. Fantatra fa i Lula da Silva no voafidy intantana indray an'ity firenena ity. I Jair Bolsonaro filoha-amperinasa no ny fanandrana taminy nandritra ny fifidianana fiodinana faharoa. Anjavandremaefa sy Andry Rakoty Malala. Luiz Inácio Lula da Silva no voafidy indray hitondra ny Brésil ao anatin'ny 5 taona manaraka. Ampaham-bato 57 isanjato amin'ny vato manan-kery no azon'ity mpifanandrana tamin'ny filoham-pierinasa Jair Bolsonaro ity, raha toka 70 isanjato kosa ny vato azon'ity farany. Io no vokatry ny valim-pifidianana farany navoaka ny isam-pandrarahamiany fifidianana any an-toerana Androany Alatsinainy tokony tamin'ny ray ora maraina tany hoany. Ankilany mbola tsy naiky ny fahareseny Jair Bolsonaro, tsy nandrenesam-peo ary nangina tanteraka ny tenany sy ny ekipany rehetra taoria ny voka-pifidianana ho malalahady. Misy ny milaza fa miketrika ireo mety ho tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana izy ireo ary mety hametraka fitarainana ho fanafoanana ny ampahambokatry ny fifidianana. Filoham-panjakana maro maneran-tany kosa no efa niarahaba ny fandresen'ity filoha brezilianina vaovao ity. Efa nitondra ny Brésil tao anatin'ny mandaha miisa 2 i Lula da Silva 12 taona lasa izay. Nosazin'ny fitsarana ary nahiditra ponja nandritra ny 2 taona no niresaka kolikoly tany amin'ny taona 2022 sy 2022. Nahafahan'ny fitsarana taorian'izay ary niverina tao anatin'ny tontolo politika ka izao hitondra fanotelony any Brésil izao indray. 77 taona ny tenany izao tafaverina eo amin'ny fitondrana izao indray.
tahaka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina araha ny fandarana global news ary avy eo araha ny fandarana dinika izay zany ny fandarana anankitelo arainao aorian' izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsara indray amin'izao mitondra ny lohateny hoe compétition officielle ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.